Finaritra daholo dia tahiany Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny vonany isika rehetra. Jesosy partout no zavatra ho resantsika androany. Raha mandinika isika dia saika partout ny anarana hoe Jesosy. Ataon'ny olona fitadiavana j'aime, mamorona pajy izy dia manaratsiraty Jesosy eo izy araka ny fieritreretany sy ny fisainany. Dia mahomby izy mahazo followers, mahazo j'aime amin'ny pajiny. Efa ao anatiny lay Jesosy partout izay. Any anivony discussion ihany koa eo amin'ny religieux isan-karazany ireo fanatisma izany, dia mandeha be ny ady hevitra hoe tsy maintsy soratana amin'ny teny hébreu, tsy maintsy anarana jiosy, tsy maintsy zavatra araka ny didy sy lalàna selon an'ilay religion-any. Efa Jesosy partout ihany koa zay. De amin'ny endrika maro isan-karazany tena présent ary tena hoe miseho amin'izay lokony isan-karazany zay ity sujet atsika hoe Jesosy partout ity. Any amin'ny faritra anankiray any Kenya, any Bungoma, de misy rangahy antsoina hoe Yesu alias Mwalimu. Ity rangahy ity dia milaza ny tenany fa Jesosy izy. De misy mpianatra mihitsy mpianany zany 12 lahy miaraka aminy. Tahaka nataony Jesosy Kristy sy ny fisehoany sy ny ministerany andreketany araka ny voasoratry ny filazontsara. De manao tahaka izany mihitsy koa ity renga Keniana ity. Ary azadino fa eto Madagasikara de misy lehilahy milaza ny tenany ihany koa fa izy mihitsy no Jesosy. Tsy iza izany fa haitsika rehetra hitsaratsara. Izy aloha no miseho masoandro, miseho télé, miseho réseau, fa any ambadika any de be da be no manao usurpation en fonction sy milaza ny tenany ho Jesosy, mivatana na ankolaka. Fa sainga tsy miseho télé fotsiny amin'ny alalan'ny fampiasany toko sy andininy be da be amin'ny baiboly, amin'ny alalan'ny resaka faux prophétie sy ny fanasitranana, fananganana maty, resaka buzz, resaka followers, resaka culte de personnalité, amin'ny fanaovana n'ilay usurpation fonction Jesosy. Izany rehetrarehetra izany de manamafy ny zavatra lazaitsika hoe Jesosy partout. Jesosy à gauche, à droite, ivony fiainan zanak'olombelona. Tiany zanak'olombelona amin'ny lalao an'ity anarana hoe Jesosy ity sy ity fonction Jesosy ity. Fa ny afatra tena tiako ampitaina amintsika de hoe efa nilaza Jesosy Kristy, efa nampianatra ary efa nampitandrina i Jesosy Kristy any amin'ny filazontsara. Mateo 4:25, ny Marka 7:29, ny Luka 1:2-9 sy ny toko sy andininy hafa hoe mitandrema ianareo fa maro no ho avy amin'ny anarako. De izay io resaka Jesosy partout io. Fa ny tena question tokony ho apetrako sy apetraka ao amin'ny tenanao manoloana nyty zavatra mamirapiratra à gauche à droite araka ny esprit mianimé ny tsiraray avy ity par rapport amin'ny sujet atsika hoe Jesosy partout ity, de ny Luka 7:12 hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy aiza fa ao anatinareo. Izay fanontaniana izay ny tena zavatra important sy tena ngeza be mihitsy hoe ao anatinao ve ny fanjakan'Andriamanitra? Ao anatinao ve ny herin'ny filazontsara? Ao anatinao ve ny soratra masina? Ao anatinao ve ny fanamasina, ny famonjena, ny salut? Sady variana miady hevitra sy fait partie an'ity sujet zaraiko ity ianao hoe Jesosy partout? Maka plaisir, maka falifaly fotsiny
teo falifaly amin'ny anarana Jesosy dia mamorona sujet de asiana description hoe Jesosy, maka plaisir ao anatin'izany fotsiny. Averiko indray hoe ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinareo. Efa nametraka fanontaniana ve ianao hoe atao anatiko ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra? Mirahasoanao tianao Jesosy. Veloma tompoko.